Tatarany Jesosy Kristy tompo havana. Tratra izao alady tsara izao. Alady voalohany amin'ny karemy ry havana kanefa alady ihany koa natokany ny fitandremana eto amin'ny efitsika mamasina hiderana an'Andriamanitra amin'izao alady ny fikambanana mpitoro-teny sy katekista izao. Alady ihany koa izay ahatserovana ny tsingeritaona faharoapolo izany fikambanana izany. Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Manohy hatrany hatranytsika ry havana ary mamaraparany ihany koa ny lohahevitry ny fiangonana amin'ity volana febroary 2024 ity manao hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ny soratra masina ry havana izay ifampaherezantsika amin'ity andro an'io ity dia ny ray amin'ireo perikopa izay fanivakina tamintsika teo dia ny filazany tsara araka ny Matio toko fa 2:20 raisiny eo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny fa 9:70. Lohahevitra anaky telo ry havana izay no hoe zahantsika ifampaherezana amin'ity andron'io ity araka ny lohahevitra izay nambara teo. Voalohany amin'izany ry havana dia hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina amin'ny alalan'ny tantara. Ny faharoa ry havana dia mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina amin'ny alalan'ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy ary farany ry havana dia ifampanontany tenitsika rehefa mifarany hoe inona ny vokatra, inona ny fiantraikany zany nampahafantarana ny asan'ny tompo tamin'ny soratra masina izany. Reo ry havana no ifampaherezantsika amin'ity andro an'io ity. Jerevantsika zany ry havana ny tantara ny seho tamin'izany, zay moa ny jerevantsika satria ampahafantarana amintsika ihany ry havana fa rehefa mamaky soratra masina na mandalina soratra masina na mitory ny tenin'Andriamanitra dia ireo zavatra telo ireo foana ny tokony atao. Izany hoe mila mianatra tantara zany tsika. Ao ihany koa tsy maintsy manambara ny Jesosy Kristy tsika ry havana, io le hoe kristosantrika, ary tsy misy dikany ry havana ny famakitsika soratra masina, tsy misy dikana ny fandaliana ny soratra masina, ary tsy misy dikany ny toriteny izay atao raha tsy misy fiantraikany ry havana amin'ny fiainatsika zany rehetrarehetra zany. Dia zany no jerentsika ry havana. Andao ary ry havana jerena ny tantara nisy teto. Ny tantara nisy teto zany ry havana dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy efa ao Jerosalema, efa mamaraparana izy ry havana ny ministerany, ary eo ihany koa efa manambara sahady ny afatesany. Ny zavatra hita eto koa ry havana dia Jesosy Kristy mifanatrika araka ny eo amin'ny soramandry eo, mifanatrika amin'ny lohan'ny mpisorony sy ny loholona. Ao anatin'izany moa ny fariseo, ny mpanoradalàna, jiosy izay manenjika amin'ny Jesosy Kristy. Azo atika ihany koa zany ry havana hoe Jesosy Kristy mifanatrika amin'ny olona izay manana ny mahizy azy amin'ny fiarahamonina. Jesosy Kristy mifanatrika amin'ny olona manana izay mahizy azy eo amin'ny fiangonana manana titra. Ary raha amin'izao tsika izao ry havana fotoantsika izao eto dia Jesosy Kristy ry havana mifanatrika amintsika manana titra rehetrarehetra ato amin'ny fiangonana. Inona moa zany titra zany ry havana? Mpitoro-tseny sy katekista. Titra zany ry havana. Mpiandry. Titra zany. Ary eo ihany koa ny mpitandrina, ny pastera, ny pastoro, zany rehetrarehetra zany, ny opera, zany rehetra titra daholo zany rehetrarehetra zany ry havana. Mpaminany, misy moa zao ny fiangonana hoe mpaminany ny antsoina azy. Ao ihany koa ny apôstôly, titra daholo zany rehetrarehetra zany. Bisopy, titra daholo zany rehetrarehetra zany ry havana. Titra koa ry havana amin'ny mahabrao ny fiangonana. Eo ihany koa ny mpandray fanasan'ny tompo, ary titra koa ry havana ny maha-kristianina atsika. Zany hoe ty soratra masina ity ry havana dia tena miatefa amintsika rehetra zay tonga eto satria kristianina daholo tsika rehetrarehetra. Ny zavatra hita eto ihany koa ry havana dia Jesosy Kristy mampianatra an'ireo olona manodidina azy ireo. Inona nampianarin'i Jesosy Kristy? Mampianatra izy amin'ny alalan'ny fanoharana, teny fanoharana, miteny amin'ny teny fanoharana izy, amin'ny teny frantsay moa hoe parler en parabole moa fiteny azy. Zany hoe miteny izy ry havana amin'ny tantara. Ary antony anankitelo ry havana no anaovan'i Jesosy Kristy zany satria ry havana rehefa torin'ny soratra masina raha manatrika olona takan'izao dia misy ny atao hoe paikady zany nataon'i Jesosy Kristy eto. Amin'ny teny frantsay moa izy zany dia misy stratégie zany atao rehefa tsy mitovy daholo ry havana
raha ohatra hoe mitoriteny ianao amin'ny olona ray na olona roa na olona folo na mitoriteny ianao ao anatin'ny tokantranonao samy hafa daholo zany tsy mitovy raha mitoriteny keo ianao amin'izao olona zao arivo tsika ny ato na latsaka kely fa misy stratégie foana ry havana anaovana zany ry havana na tonga an' Jesosy Kristy eto manao teny fanoharana antony telo ry havana farafahakeliny ny amin'izany teny fanoharana zany voalohany amin'izany ry havana ny olona zay toriana teny na ampianarina amin'ny alalan'ny tantara dia mora mandray kokoa ry havana ary miditra kokoa ao anatin'ny olona hitantsika teo zay ry havana ny sampana sekola lady nanao tantara kely izy dia jereto dia hitako lina daholo tsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ireny ny ekisy sy ny tanora moa zany hainona fa nany lehibe ry havana dia lina daholo amin'izany rehetrarehetra zany ny faharoa koa ry havana antony faharoa ihany koa nanaovany Jesosy Kristy mety anaovana an'izany hoe tantara zany ry havana dia teknika ihany koa zany araka ny voalaza teo nisy fanontaniana ry havana nataon'ny mpianatra tamin'izany fotoana zany tao amin'ny Mateo 7:1-10 manao hoe nahoana ny fanoharana no tenenanao aminy ary namaly izy Jesosy Kristy zany ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela zany hoe misy olona ry havana rehefa itoriana ny filazantsara dia tonga dia mandray fa misy olona ihany koa rehefa toriana ny filazantsara ry havana nanaovana fampianarana dia tsy mandray mihitsy izy reny le ataontsika hoe manamafy ny fony zay ny anton'izay zavatra zay fa eto ry havana ny fahatelo ihany koa dia tahaka an'izao hoe ny olona ry havana rehefa tenenina ny vatana ny adalany na ny fahadisoana nataony dia tezitra foana na miolakolaka izy na lasa mihitsy ary izy takan'izany ry havana ny zavatra etoeto dia misy zany nataony ao anatin'ny soratra masina io mahatonga an'izany hoe fanoharany teny fanoharana zany misy tantara anankiray ry havana ao amin'ny boky faharoan'ny Samuela faharoa toko 12:1 tantarany Davida io ry havana Davida dia fantatsika tsara fa sady mitsiriritra izy sady mijangajanga izy ary hitantsika ihany koa ry havana sady namon'olona izy zany hoe nandika izy ry havana ny lalàn'Andriamanitra rehefa nanao an'izany izy nijangajanga moa izy nitsiriritra vadin'olona dia tao anatin'izany ihany koa nijangajanga tamin'ny Batseba ary namono anao ria tamin'izany fotoana zany hoe nataon'ny Davida zao zany ry havana ny nandika ny didy folo tao anatin'ny anankitelo tao anatin'ny didy folo nitsiriritra izy nijangajanga izy ary teo ihany koa namon'olona izy rehefa hitan'i Jehovah zany dia naniraka ny Natana izy ry havana naniraka ny Natana izy mba ananatra azy rehefa tonga teo amin'ny Natana dia tamin'ny teny fanoharana ihany koa nanaovany azy teny fanoharana ny nanaovany Natana taminy raha fitinina ry havana le tantara dia tahaka an'izao nanao teny fanoharana Natana taminy hoe nisy lehilahy anankiroa ny anankiray lehilahy manan-karena fa ny anankiray kosa dia sady malahelo ny mahantra lay lehilahy manan-karena ry havana dia nanana ondry manosy omby maro fa lay mahantra kosa lay malahelo tsy nanana afa-tsy zanak'ondry vavy ary mbola momba koa ary le zanak'ondry vavy fa saingy zao nelay manana anankiray le malahelo karakarainy tsara io tena karakarainy tanteraka mihitsy niara-vita amin'ny niara-nitrotrony tamin'izany rehetrarehetra zany dia rehefa nisy ry havana fanasana na vahiny tonga tao amin'ilay lehilahy mpanankarena dinona ny zavatra nitranga ny ondry lay ondry vavy zanak'ondry vavy nylay mahantra lay malahelo ny vonoany zany ny zavatra nitranga avy hatrany ry havana i Davida dia nirehitra mafy ny fahatezeran'i Davida tamin'izany olona izany ka hoy izy tamin'ny Natana raha velona koa Jehovah tsy maintsy atao maty izany olona izany avy hatrany tonga dia niteneniny Natana ry havana enao anie zany Davida enao zany nitantaraina teo zany dia hitantsika amin'izany ry havana fa rehefa olona zany atao miolaka kely ny fanaovana azy dia farany izy mamely teny izy ny farany ry havana tamin'izany fotoana zany ary hitantsika ihany koa ry havana eto amin'ity perikupa zay mivakitsika teo hitantsika rehefa avy eo moa zany ny zavatra nataon'reto mpanoradalàna sy ny loolona reto andao ry havana jerevantsika ny tantara nisy tamin'izany fotoana zany zay moa loha hevitra ry havana hoe inona ny tantara zay nitranga tamin'izany fotoana zany lehilahy anankiray ry havana
nanana tany boaloboka. Io tany boaloboka io tsy voalaza eto moa fa minotsika fa mahalalaka be izy io, nasiny fefy tsara, nasiny tilikambo. Ny tilikambo moa zany dia toro, le fasina sentinelle reny amin'ny sisiny reny, nasiny an'izany. Ary misy erovana amin'ny mpangalatra sy ny mpanondra volo zany. Ary efa nanao lavaka famiazana sady izy ry havana. Io moa zany hoe presse à vin, zany hoe fa azahoana ny voaloboka zany, azahoana divay amin'izany rehetrarehetra zany. Nandeha tamin'ny tany hafa nefa io lehilahy io, zany hoe nandeha tamin'ny tany lavitra izy zany, dia niantso mpiasa izy. Rehefa niantso mpiasa izy ry havana, matoa moa ireo mpiasa ireo zany natsony olona natokisany ireo zany ny karakara an'io tany boaloboka io. Dia karakara tsy hoe anamboamboatra ny raviny na ny tahony, fa ny zavatra hita eto ry havana, ny tedaviny io lehilahy io dia ny azahoany vokatra. Zay ny zavatra mitranga eto ry havana. Nandeha tany amin'ny tany hafa izy zany. Rehefa nanakaiky ny fotoam-piotazana dia naniraka 3 lahy lay tompon'lay tany boaloboka. Ireo 3 lahy ireo ry havana dia naseny nijery mba manahoana zany ny zavatra ao, inona ny zavatra misy ao anatin'ny tany boaloboka amin'izao fotoana izao. Kanefa ny zavatra nisy ry havana, asa zay nahazo an'ireto mpiasy reto ry havana tamin'reto 3 lahy reto, fa ny anankiray nokapohany daroany, zay le voalaza teo, ny anankiray novonony, ary ny ray ihany kosa nitoraham-bato. Zay zany ny zavatra nitranga. Tsy kivy anefa lay lehilahy zay manana tany boaloboka ry havana, fa mbola nandefa ihany izy olona maromaro n'le teo. Zavatra nitranga ry havana dia tahaka an'le teo ihany, kapohany, vonony, ary mbola nitoraham-bato ihany tamin'izany fotoana izany. Tsy kivy anefa ry havana, mbola tsy kivy ihany lay tompon'ilay tany boaloboka, fa ny zanany lahy mihitsy nirahany, naniraka ny zanany lahy mihitsy izy zany, mba nieritreretiny hoe mba reo angambany anazy, mba matikena maso amin'ireo io zanany lahy io angambany ireo mpiasy reto. Fa ny zavatra nitranga ry havana dia vao nahita an'ilay zanak'ilay tompon'ny tany boaloboka dia ahoana izy zareo mivakitsika teo, tia ny mpandova, andeha ho vonotsika dia ho lasatsika ny tany. Zany ny zavatra nitranga ry havana. Dia hitatsika eo ry havana, zay ny zavatra fandery zany ny tantara. Inona ry havana ny tiany Jesosy Kristy ho azavaina amin'izany rehetrarehetra zany, satria araka ny volaza teo hoe teny anohatra ihany nambaran'i Jesosy Kristy, teny fanoharana ihany ry havana no nambaran'i Jesosy Kristy. Ny tia nambara eto ry havana, ny hevitra ambara mahakasika ny olona sy ny tany ary ny vokatra sy ny zanaka. Ireo zany ny acteur ao anatin'io sy ny zavatra misy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Voalohany ry havana dia ny tompon'ny tany boaloboka. Zay aloha zany ny hita eto, izy io tompon'ny tany boaloboka io raha ny tena marina, manambara n'ilay Andriamanitra pary io ry havana, lay nanao ny zavatra rehetra mihitsy, sary-piaro amin'ny fahariana zay nataony, te hanana zavatra tsara, te hiara-miasa amin'ny olona ary manome fahatokisana tanteraka amin'ny olona zay namatrahany andraikitra. Andriamanitra manam-paharetana, Andriamanitra miandry vokatra tsara amin'ny olona, fitiavana, fahamarinana, fahamasinana ary fahatokisana. Andriamanitra eto dia mitondra hafatra ry havana. Ny faharoa ry havana, ambara eto ihany koa, inona ny dikan'ny tany boaloboka? Ny tany boaloboka ry havana dia manambara ny fireneny Israely, manambara ihany koa ny fanjakan'ny lanitra. Fahatelo ry havana, inona ny dikany ambara ireo mpiasa ny tany boaloboka? Zany dia manambara ny loholona, lohany mpisorona, ireo fariseho sy ny maro samihafa rehetrarehetra ny jiosy zay nanenjika any Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany. Manambara ihany koa ry havana ireo tompona andraikitra amin'ny fiangonana. Zay ilay ny zavatra nitenentsika teo a, zay tompona andraikitra amin'ny fiangonana, satria ireo olona ireo tompona andraikitra tamin'ny fiangonana daholo ireo ry havana. Dia zay rehetra tompona andraikitra amin'ny fiangonana ry havana dia mahazo lesona eto ihany koa amin'ity zavatra nambara teo teo ty amin'ny fiangonana, manao zavatra nefa lavitra n'Andriamanitra ny fony. Manao ihany izy mandeha atsy izy makaroa, mamonjy an'izao izy lasa mamonjy fiangonana izy isaky ny alahady. Zavatra tokony atao zany a, sao dia misy mamadika an'izany indray, fa zavatra tsy maintsy atao zany ry havana. Fa Andriamanitra miandry vokatra izy ry havana. Dia lasa aktivista fotsiny zany matetika ny olona. Nisy fanadihadiany zay ry havana efa niteneniko teto, 10 taona lasa angambozay, 10 taona lasa zay. Voalazan'ny mpandinika fa ao anatin'ny fiangonana feno anankiray dia voalaza 300 isanjato ihany ny tena mivavaka. Magaga zany ry havana. Dia manao inona daholo ary ry havana?
fito amby 20 isan-jato ary tena mariny zany na ny tena zao a rehefa tsy mitandrina mitona anatin'ny fiangonana dia variana fotsiny verimaina fotsiny ryavana nakanisana ao anatin'ny fiangonana ary za mihino fa amin'izao fotoana izao ry havana mbola mieny zany ny isan'ny kristianina amin'izao fotoana izao raha ny statistika tafakatra hatrany amin'ny 60% 70% fa tena kristianina daholo ve reo ry havana reo olona rehetrarehetra reo sa kristianina anarana fotsiny tena manana ny toetra amin'ny kristianina ve ry havana ahoana ozy Jesosy ry havana any amin'ny Matthieu 7 andiny 2 ka hatramin'ny 7 tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoka no azy ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky izany an-danitra maro ny manao amiko amin'izany fotoana izany hoe tompoka tsy efa toriteny sy katekista ve a tsy efa mpiandro ve a tsy efa mpitandrina ve a tsy efa pastera ve a tsy efa mopera ve a zange brandy fiangonana e zange mpandray fanasan'ny tompo e zange kristianina e fa amin'izany fotoana izany ambarako aminareo marina tokoa tsy mba fantatra akory ianareo nahatizay melamiko ianareo mpanao meloko zany hoe misy olona zany tena voafitaka mihitsy amin'izao fotoana izao mieritreritra izy fa mivavaka fa tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ary zay ry havana ny tokony hitandremantsika amin'ny fiainana tsika mandeha aty am-piangonana tsara ny makaty am-piangonana tsara ny manao an'izao mandeha asy dia mamonjy ny zavatra tsy mamonjy ny zavatra tsara daholo zany rehetrarehetra zany fa tena misy vokatra ve amin'ny fiainantsika zay manko ny tedraviny tompony tanimboly eto tedravin'Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao ry havana misy tanimboaloboka tena tian'Andriamanitra mampisaro-piaro azy tena tiany mihitsy tiany fa saingy pitehan'ny Satana ino reo tanimboaloboka reo ry havana anankitelo izy voalohany amin'izany ny tenatsika tanimboaloboka io ry havana satria nahoana tempolin'Andriamanitra fampitehan'ny Satana amin'izao fotoana izao ry havana be dia be nipotika mihitsy amin'ny fidorohana zava-mahadomelona toka rongony ny maro samihafa filalaovan'ny ratsy ny sampy sy ny karazany maro samihafa zany rehetrarehetra zany fa ny tanimboaloboka ihany koa ry havana tena tian'Andriamanitra ary mahasaro-piazy azy zay pitehan'ny Satana koa amin'izao fotoana izao ny tokantrano be dia be amin'izao fotoana izao ry havana ny tokantrano tena potika amin'izao fotoana izao pitehan'ny Satana daholo zany rehetrarehetra zany satria nahoana reo ny tena tian'Andriamanitra voalohany teo aloha dia ny olombelona tempolin'Andriamanitra ny faharoa ry havana dia ny tokantrano ny fianakaviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny piraitapo ny zanaka sy ray aman-dreny be dia be amin'izao fotoana izao ry havana ny tsy mifandevo maty fa ny fahatelo koa ry havana tena tian'Andriamanitra indrindra ihany koa tanimboaloboka tian'Andriamanitra dia pitehan'ny Satana koa inona le izy fiangonana ry havana tena pitehan'ny Satana amin'izao fotoana izao ny fiangonana raha vany mihitsy amin'izao fotoana izao ny fiangonana amin'ny fisin'ireny fiangonana maro samihafa rehetrarehetra potra vatsy ny potra varoa rehetrarehetra reny pitehan'ny Satana ry havana misy ao anatin'ireny ray mpaminany faux profeta sy ny karazany maro samihafa rehetrarehetra reny mitory fampianaran-diso ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoentina contre-reny ny tena fiangonan'Andriamanitra ry havana dia potika ry havana ny fiangonana raha vao tsy miambintsika ry havana fa Andriamanitra ry havana mila vokatra izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany inona koa ny zavatra mba reto ry havana fa efatra ireo mpanompo ny rany rainy ny rany tompom-boaloboka zany midika inony reo ry havana ireo ndray dia manambara ireo mpaminany ny rany Jehova nolaviny Jiosy ireo apôstôly reo zany reo ny ran'Andriamanitra nitory ny filazantsara nampitandrina tamin'izany fotoana izany hoe nareo nge rehefa tsy manao an'izao dia inona hitanareo nahazo anareo fa tsy nieny ny olona tamin'izany ry havana tsy nieny na ny apôstôly ary ry havana reo ampaminany ny apôstôly maty martyra daholo reo maty martyra daholo ny rehetrarehetra reo fadimy ry havana dia ny zanaka zay koa eto ny rany zanany manambara inona ry havana ilay zanaka manambara ny Jesosy Kristy ilay vato ny lavo ny mpanao trano nefa lasa natao fehizoro io vato io ry havana dia tsy ny rarahin'ny olona io tamin'izany fotoana izany misy manao fampianarana mihitsy ary havana tena mampieritreritra io vato io manoloana antsika daholo io manoloana antsika ry havana io vato io amin'izao fotoana izao zany hoe raha vao tsy mijery zany tsika dia na zatra mitranga tsy ny rarahany io vato io dia tafitohany tsika ry havana ary mienjera mitrosona mihitsy amin'ny fiainana fa ny olona kosa ry havana
ny olona menjera ka miarina dia tadio tsara, fa mahery noho ny olona tsy nenjera mihitsy. Dia ny olona nenjera ry havana ka tsy miarina dia tadio fa mahantra indrina amin'izany rehetrarehetra zany. Dia ohatran'izany ry havana, ohatran'izany ihany koa ilay vato nanafotoana zany. Dia io zany ry havana, rehefa tafotoana ianao amin'ny fiainana, misy zavatra mahazo anao dia tadio tsara, fa mahatonga anao andiny tena. Zay ny ilana ny vato koa ry havana, mahatonga anao andiny tena ry havana. Rehefa menjera ianao dia lasa mandiny tena, tsy nijery lalana, na anaonao foana tamin'ny fiainao. Zany no nahatonga ny enjera sy ny daraba ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Kanefa raha mitandrina ianao ry havana dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy, lasa vato fehizoro ihany koa. Lay nilavina lasa lay vato nanafotoana ry havana, nampienjera nefa tonga vato nampijoro. Lay nolavina lasa nasandratr'Andriamanitra. Lay azo fijaliana ry havana, nataon'ny olona fimezana sy lazain'ny olona fahadalana tamin'izany fotoana zany, lasa famonjena. Jesosy Kristy ry havana, lay novonoina lasa fiainana ry havana. Zany dia ankalazantsika zany afaka andro vitsivitsy. Ny fahenina ry havana dia misy ihany koa ty, mety tsy hitantsika angamba, fa ninona nambarany tany boaloboka nomena ilay afaka manao lay afaka manome vokatra ao anatin'izany, satria misy an'izany eo ananiny eo manambara fa tsy mifidy firenena tokana intsony ry havan'Andriamanitra, fa izay manome vokatra, izay misy vokatra dia ankasitrahana. Tsy ny zanak'Israely intsony ry havana, tsy ireo ihany ny fidian'Andriamanitra, fa misokatra ho antsika rehetrarehetra. Jentilisa ry havana ny famonjena, izay mino sy manaiky fa Jesosy Kristy no tompo ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Paraparana ry havana, fa ny zavatra nisy teto ry havana tamin'reto mpiasy reto dia adinony izy ireo fa tsy azo ny tany boaloboka. Zay ny zavatra adinony ry havana. Rehefa eritreretinao fa fanananao manokana ny fiangonana, averiko indray ry havana, rehefa eritreretinao fa fanananao manokana ny fiangonana, rehefa ny toerana misy anao, ny titra manananao no lasa zava-dehibe noho ny fakatoavana an'Andriamanitra, dia problème zany ry havana amin'ny fiangonana. Zavatra ny problème be mihitsy zany. Dia mila mitandrina ry havana amin'izany rehetrarehetra. Ary zany mahatonga antsika efitsika ema, misy an'ireny mpihevitra raha reny, zany hoe miara-mandinika daholo ny zavatra rehetrarehetra, dia fa aveo entiny eo amin'ny akatoko. Zany hoe zavatra tapahana rehetrarehetra zany ry havana, dia tsy afa-ty ambony ihany io, afa-ty ampitandrina faitsika rehetrarehetra no mandrindra sy mandamina n'izany rehetrarehetra zany ry havana. Amarana anazy ry havana dia izao, ny tena moa rehefa faraparana takan'izao ny volana farana koa zany ny lohevitra, dia mba manao synthèse ry havana, manao synthèse amin'ny le titre, le lohahevitra hoe mampafantatra ny asan'ny tompony ny soratra masina. Dia inona daholo ny zavatra nambarany rehetrarehetra, fa misy adinontsika ry havana, fa tsara ihany tsika mba manao bilan kely, manao synthèse kely rehefa faraparana ny volana, dia mba jereny zany rehetrarehetra zany, inona ny zavatra no nolazain'ny tompo teo anatin'izany, ny asan'ny tompo. Raha mijerytsika ry havana dia tena nampafantatra ny asan'ny tompo mihitsy ny soratra masina tamin'ny alalan'inona, tamin'ny alalan'ny miracle be dehibe izay nataony, nanasitrana ny marary, nafozany Petera tao anatin'izany, nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina, nampitsangana ny maty, zany rehetrarehetra zany. Tsy nofy ihany nefa ry havana, fa eo ihany koa ny fanahy, nandroaka dia ny maro izy ry havana. Zany hoe tena ao anatin'ny Jesosy Kristy daholo zany ny famonjena atsika rehetrarehetra ry havana, ao amin'izany rehetrarehetra zany. Tsy ny nofy ihany, fa ny fanahintsika ihany koa. Dia mahereza ry havana, mahereza amin'ny zavatra rehetra ny tompo averina indray fa miandry vokatra izy amintsika. Ianao zao ve mamokatra, zay zany araky ny Jesosy Kristy, mamokatra ve ianao amin'izao fotoana? Tadidio ry havana, fa isika zao fa mandeha amin'ny lalana daholo tsika, misy lalana alehantsika, imaginaire moa zany atao entre guillemets, tsika rehetrarehetra dia misy lalana efa alehantsika amin'izao fotoana izao. Dia mampatsiaro ny tantara zay ry havana, zay natao moa zany tany amin'ny tafika masina. Nisy lehilahy anankiroa ry havana, dia nisy alika nanaraka azy tao aoriana. Rehefa nandeha teny tsy mampitahany kristianina amin'ny alika akory, fa rehefa nandeha teny ry havana, izy roa lahy, le alika ao aoriana ao, tsy fantatra hoe iza ny tompon'io alika io, fa manaraka ao fotsiny izy. Fa misy fotoana ry havana, misy fotoana sampana Y amin'izay,
dia eo vao hita fa ay tia ny tompon'ny alika na ran'le olo takan'izany koa tsika ry havana. Sika izao zany dia mandeha amin'izany lalan'izany, tsisy malala tsika rehetrarehetra reo, fiainantsika manokana rehetrarehetra reo tonga eto am-piangonana tsika fa za mieritreritry hoe engany tsisy an'izany, mety sao dia mbola misy mijangajanga ato amintsika ato ry havana, engany tsisy an'izany rehetrarehetra zany, tsisy malala an'izany mihitsy na kely ary, mbola manao zavatra ratsy, mbola manompo sampy amin'izany rehetrarehetra zany, fa misy ry havana ny kion-dalana raha voalaza teo, eo vao hita hoe ay ty olona tika izao. Ny mpiandry ry havana dia mahita an'izany rehefa misy mialainy, tena hita mihitsy, efa nijoro vavolombelona tamin'izany ary nahita an'izany ny tena hoe olona mialainy, tena faly izy ry havana, faly fa andeha, fa misy tena miantsoantso misy hoe may amin'izany rehetrarehetra zany, dia marana tena marana anazy ry havana, faranana le izy, ino no averiko foana fa mahafinaritra le fanoharana. Ny ankizy ry havana vao teraka, ny zazakely vao teraka, vao latsaka avy any amin'ny kibony reniny, tsy maintsy mitomany, fa raha vao tsy mitomany izy tsy normal izy, ary efa tsy mitomany ary izy raisina ohatran'izao dia kapokapohana ny tratrany, tomany izy, fa ny manodidina azy rehetra ao amin'ny couloir faly daholo ry havana, faly ny ray aman-dreny, faly ny fianakaviana fa nahazo zazakely. Fa isika kosa ry havana rehefa hialy aty amin'ity zao tontolo zao tsika dia ny fanohatra amin'izay ry havana no atao, sika andeha faly indray tsika andeha, fa ny olona manodidina atsika rehetra ry havana, ny olona mantsika tomany daholo satria lasa le mpampiavana, lasa le be fitiavana, lasa le tena tia olona, lasa le mivavaka ho atsika. Zay ny zavatra sanatria kory tsy hoe vao mainka reheta mavesatra hoe so ihany fa lasa misy an'izany koa dia mahereza ry havana amin'izany rehetrarehetra zany. Ny tompo ry havana dia mitady vokatra ho antsika rehetrarehetra, dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.